tamin'ny Premier ministre Jean Omer Belzic teto ny fifandraisana sy ny zava-misy eo aminy sy ministry ny serasera. Ny mikasika ny teny nataony Andriamatoa ministry ny serasera Andriamatoa Rajason zany tamin'ny alakamisy ariva ngamba izy iny za mo teny andalana dia tsy naheno fa ny olona no niresaka taminy za tsy manana alahelo na zavatra ohatran'izany disadisa miaraka amin'ny Andriamatoa Rajason fa izao kosa tiako tenenina araky ny lazaiko teo oka tsy atao zavatra ho fananana samirery ny fananan'ny vahoaka fananan'ny firenena zay zavatra zay kosa aloha tokony mazava tsara. Andriamatoa Rajason ministry ny serasera ny fidirana amin'ny fifidianana mifanoka lalana hoentsika makany amin'ny fifidianana tsy maintsy lalana mazava madio ary ny zavatra nitadiavintsika ndre ny fanovana zany fanovana zany midika fa manaja ny demokrasiatsika rehefa manaja ny demokrasia niza na olona mpanohitra na olo-kafa dia samy tokony hanana zo ampiasa sy iteny ao amin'ny média public ao amin'ny radio-pirenena sy amin'ny télévision pirenena ka izay zavatra zay zany tokony ho tandrovantsika hatrany hatrany ny zany tafiditra amin'ilay ampesy malazaiko